faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray androany dia manona ny fahasoavan'i Jesosy antsika tsirairay avy dia arabaony eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mialohan'izany dia hivavaka isika androany hangataka amin'i Jesosy isika hoe Jesosy mitenenana dia teny tokana ary androany akasika tsy akasika an'ilay kahan'ilay olona akaikinao fa akasika anao mihitsiny dia asandrato ary mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitro sotranao izay androany maraina ny amin'ny fitiavanao satria nentinao eto amin'ity toeran'ity indray izay mba hianatra ny teninao akasika an'ilay fonao mba handonanao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra ataonay. Vavaka izay Jesosy androany mangataka amin'ny fanahy masina mba hanokatra amin'ny masom-panahinay tsirairay avy ahafahanay mandray ny teninao. Mitenena Jesosy fa voninkianao anao izay teny rehetra avy aminao Jesosy dia oka ho voalaza eto amin'ny toeran'ity fa izay tsy avy aminao kosa Jesosy dia oka angina daholo ireo tabataba tsy avy aminao rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Saotra Jesosy io. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Androany tsika dia hianatra zavatra anankiray hoe tokantrano akasika ny fon'Andriamanitra. Zavatra anankiray tena mila tediavintsika voalohany indrindra eo amin'ny fiainana dia izany hoe akasika ny fon'Andriamanitra izany. Ny fataontsika olombelona indraindray na ao an-trano na mpiara-manodidina antsika dia hoe akasika ny olona. Ny zavatra toetrany hoe izaho zao rehefa manao zavatra ohatrany dia mba akasika ny vadiko, mba sitrany hoe izy faly ny zanako. Fa androantsika tena andinika hoe inona ny ataoko mba akasika anao Andriamanitra. Iaina amin'izany hoe tokantrano olona mahakasika ny fon'Andriamanitra izany. Ny olona anankiray rehefa mahakasika ny fon'Andriamanitra mantsy dia manao zavatra spesiala ho an'iny olona iny Andriamanitra. Jereo zao ny tantaran'i Cornelio ohatra olona tsy anisany tao amin'ny mission Jesosy izy fa rehefa nakasika ny fony Jesosy izy dia nivanginy navotany nomeny famonjena. Jesosy tefa mbola tsy nirahana ho an'ny jetilisa ny fiantsoana azy tamin'izany fa nirahana ho an'ny zanak'ondry ihany aloha. Dia nefany ity olona anankiray ity lasa natao famonjena spesiala ny azy satria nakasika ny fon'Andriamanitra. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 ny 4 ahitantsika an'izany hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary noho nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafiakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia eo amin'ny 5 toy izay koa ankehitriny mandra olona ka nijopa ka mpanalao Simona anankiray izay atao koa hoe Petera. Tamin'izany mbola tsy ohatrantsika ilay hoe hanolo tena ho an'i Jesosy dia tonga dia mety. Fa teto mbola mila amin'ny Petera aloha mame andrareo ilay famonjena irahan'Andriamanitra. Izay ilay teneniko teo hoe tsy tao anaty mission Jesosy mihitsy ny ankonana anankiray ity ilay Cornelio teo fa ozy izy hoe tafiakatra ny an-danitra. Hitanao misy zavatra tafiakatra ny an-danitra ka eo amin'ny fiainana mba tedavy indray izany hoe Jesosy inona ilay tafiakatra ny an-danitra tsy eto an-tany fa ilay tafiakatra ny an-danitra. Haitsika za tsy miteny akory hoe aza manao zavatra izay mahakasika amin'ny fon'ny olona satria ianao mbola olombelona. Afaka manao zavatra tsara ianao atokantranonao, afaka manao zavatra tsara ianao manodidina anao mba tsy hatafotohan'olona fa akasika olona fa indrindra akasika ny fon'Andriamanitra. Dia rehefa teto ty olona ity dia jereo tsara fa hatrany amin'ny Petera. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 ny 20 toy ny tenin'Andriamanitra hoe fa mitsangany ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao fa naniraka azy. Izany hoe nigiden'Andriamanitra daholo ny ambaratonga rehetrarehetra aza hono Cornelio an'izay famonjena izay. Dia teny aminao hoe inona eo amin'ny fiainantsika izany ny tsy vitan'Andriamanitra ny gideny zavatra rehetra rehefa tafiakatra ny ambony na rehefa mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra ianao. Asa varintsika
fotoana zao tena zao fotoana zao ngefa fanehoana ny zanak'Andriamanitra satria zao tontolo zao tena hoe sahirana miazakazaka entiny devolo tena hoe finganiny devolo mba tsy ahafahany banjina amin'Andriamanitra satria efa andro farany zao fa tsika tokony tena ifantoka tsara amin'ny Jesosy amin'izay tsika hoe Jesosy amin'izao andro farany zao za tena ifantoka aminao tena andinika tsara ny amin'ny fiainam-panahiko andinika tsara ny amin'ny zavatra ataoko ato amin'ity tokantranoko ity andinika tsara amin'ny zavatra teneniko amin'ny zavatra ataoko amin'ny zavatra rehetra mba tsy hifandiso amin'ny programanao dia rehefa zay ny zavatra mitranga dia jereo fa mahakasika ny fon'Andriamanitra ianao manomboka mahakasika azy satria teto zao i Cornelius tsy niteny hoe atao mahakasika ny fonao atao fa nanao zavatra tamin'ny fony fotsiny izy tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy zay ve zany dia anisan'ny olona tsy vonjena fa nalefa ny fotsiny le izy dia nataony daholo le zavatra tokony natao dia jereo vakitsika teo fa tafiakatra tany amin'Andriamanitra dia nakity an'Andriamanitra daholo ny ambaratonga rehetra ka itsika tsy mila tsika metsiketsika be hoe ataoko an'izao dia mira an'izao dia ty fa ny ataontsika mifandray tsara amin'Andriamanitra dia mitoera tsara amin'ny Jesosy Kristy dia ataovy izay asainy ataonao fa rehefa izay ny ataonao dia manetsika ny ambaratonga rehetrarehetra Andriamanitra hikasika amin'ny fiainanao ho an'ny tovovavy zao na ny tovolahy mbola tsy manambady tsy midika akory izany hoe manomboka aheninao ny alavan'ny zipinao manomboka ataovy daholo ny fihetsiketsehany ivelany rehetrarehetra mba ho taitaitra ry zalahy tsy mila manao an'izany akory ianao fa ny zavatra ataonao dia zao mametraka amin'Andriamanitra ianao ny anjara tsara sy ny hoavinao dia Andriamanitra maniraka izay tokony irahany mety aminao ohatran'ny Petera teo zao raha vakianao vakinga io asan'ny apôstôly tonga folo iray manontolo rehefa any an-trano ianao hoe fa ny zavatra mitranga Petera saka tsy handeha za tsy handeha tsy ahoana ozy izy ny idiran'ny olona maloto amin'ny olona satria nisy ten'Andriamanitra Jesosy mihitsy tsy nirahana amin'izany olona izany aloha ny mission dia tsy haiko hoe azonao ve zany hoe Petera andeha hanatanteraka an'ilay izy saika tsy handeha fa Andriamanitra dia jereo fa efa fantatra Jesosy nitoetra amin'ny Petera fa tonga dia nivangino hoe miainga misy olona kanao dia lasa ianao mandeha any amin'ny Cornelius tareo io zany tsisy idirany hoe iza ny amme iza ny karakara iza ny ijery iza ny akavady iza ny anao tsy zany tsony le question teto fa zao hoe ahoana ny akasika amin'ny fon'Andriamanitra anirahany an'le ambaratonga rehetrarehetra mety ozy izy ianao hoe le vatoko ane tena efa 40 taona mivadiana fa tsy mety miova mihitsiny rehefa ho avy ny ambaratonga rehetra ny kasika an'io tsisy nizaniza asa raha tadidinareo fijoroana vavolombelona taditany nanana tamin'ny sabotsy hoe ho aizeo hoe lahy reny ange nona daholo dinihana daholo reny efa mananina fa ho aizeo hoe lahy ozy izy rehefa Jesosy ny eo dia ho aiza aninina io zany na fikambanany beloha ary mikombona daholo rehefa tonga Jesosy satria tsy afaka anaovanao an'izany misy fetrany io zavatra io hoe etreto aloha mbola anao zay tiako dia eo aloha lalovy eo fa rehefa tonga Jesosy manajanona ny zavatra rehetrarehetra tsisy ninina azonao atao tsony amen ka te hampahery anao androany te hampatsiaro anao androany hoe tandremy fa sao dia diso zavatra tsika tokony ho atao inona ny tokony atao dia mba ahakasika ny fon'Andriamanitra betsaka ny olona ny diso zavatra dia davina maniry an'ilay fiainana eto tany foana zavatra eto foana ny tena ilaina zavatra eto foana ny tena katsahana sy dia davina fa adinonao hoe indraindray koa mba ahoana ny ataoko mba hahatonga n'Andriamanitra ahakasika ny fon'Andriamanitra zany zavatra zany indraindray ohatrany hoe eny tsy voahitany eo ve tsy ho tsapany eo ihany ve za zao tonga maraina eto ny andro mangatsika zany aloha ny ilaina ihany tena hoe tena efa dingana ngezabe zany fa vao maika mandrosoa foana hoe hitady an'izany fakasitrahan'Andriamanitra tena akasika an'izany fon'Andriamanitra tena taitra Andriamanitra azany hoe eny amin'ny toerana misy azy izy dia misy fotoana izy misy olona mivavaka ohatra dia tsy taitra mihitsy izy ny antony aloha tsy haiko hoe inona fa inona ny anarantsika manaraka fa misy fotoana misy olona indraindray tena vao miantso fotsiny na tsy miantso ary dia tonga teo zany hoe
mampajiro kely zanak'io ndana mba ataovy an'izao ndana atao etseo daholo ny ambaratonga rehetrarehetra tsy mahatonga sainanao ve zany maha kristianina anao hoe tokony ho zany angeno izy ndraindray raha tsy manambaka tsy mahazo vola ndraindray raha tsy mandainga tsy afaka manao zavatra nefa kristianina fa misy olona tena hoe jesosy arina daholo rehetrarehetrarehetra ajanona daholo ty fombafomba ratsy rehetrarehetra ty fa zao anamarina ny tenako eo anatry anao inona ny atao hoe manamarina ny tenako eo anatry anao raha milaza fa kristianina dia tena ho kristianina marina tokoa amen tena ho zanakao marina tokoa na ato amin'ity tokantrano ity na eo amin'ny manodidina na eo amin'ny mpiarabelona na eo amin'ny mpiaramona za tsy jerijery an'izaniza tsony hoe inona ndray ny kiraranaovany sandratra teo dia ny paster jauna inona tsy fotoana zany tsony zao hoe izany naninona dia iza nitsangana teo ianina zao nitsangana intelo teo misy ngeny olona tonga to fanatrena fa zany neziny ianina tsy mifantoka mihitsy teo fa raha nijerevanao dia nitsangana foana izy zao teo i paster filolona zao tara zao dia nefa mba pastera eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba eo koa izy ny tenin'Andriamanitra ny devoly tsy midiky eto tsy anakana ny devoly tsy ho avy eto mihitsy zany eritrereto tsara hoe tsitsisy zany fa eo izy mandinika dia enao ny tianaka dalaina eo ny olona efa miazakazaka any amin'le hoe ahoana ny ataoko akasika ny fonao Andriamanitra ianao mbola le paster filolona tara ianina ohatran'izao zareoreo tsy te hiteny aminao aloha raha tena enao tena reraka satria tsy aloha natory tany an-trano ny andro mangatsika fa tena fotoana zao tena hoe jesosy ahoana ny ataoko mba hakasika ny fonao tsy haiko raha efa nydinianao lalina zany zavatra zany hoe ao anatin'ny fanompoko anao jesosy dia tiako ianao raha mba ho voakasika amiko hoe tena nandonanao ny zavatra nataoko anao amen jereo tsara eo amin'ny Efesianina toko 7:19-20 tozy ny ten'Andriamanitra hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika jereo tsara hoe misy zavatra zany tsy hainao akory ny mihevitra azy hoe tokony ho anao tsy takatry ny sainao akory hoe tokony manao an'izay ianao na tokony manana an'izay matetika be dia be ny olona rehefa mijoro vavolombelona hay nisy vato ohatra tao anatin'ny kibonina tanina tsy hainy akory zany hoe misy an'izany ve ao anatiny fa rehefa mivoaka le izy zay vozy izy ary zaka hay nisy an'ity fa le anna tamin'iny dia nisy faminaniana ny teny hoe misy olona le ohatran'izao dia tonga tanatrana dia kakabe fa mivoaka le izy vavolombelona efa fahenontsika zany misy zavatra indray tsy fantatrao akory hoe ahoana fitrangan'ity misy zavatra indray tsy eritreretinao akory hoe tokony hisitraka an'izany ve ianao raha mandeha kajinao sy ny zavatra rehetrarehetra tokony hanana an'izany ve ianao possible ve zany hoe olona tsy miasa dia mahazo trano efa ny saininao ve zany tsy miresaka fitahiana sina fa ilaitsika ihany koa nefa zany na dy zany ary satria fitiavan'Andriamanitra zany misy olona tsy mihinana fanafody tsy makany amin'ny dokotera nefa sitrany tsy haiko hoe fa mba nidinidinianao ve zany zavatra any hoe ahoana ary na possible an'izany dia ndraindray tsika zatra fotsiny hoe eka mivavaka dia ahoana ary mivavaka dia ahoana dia nefa le izy ndraindray tsy eo amin'ny fiainanao dia tsy mitranga nefa ny any amin'ny hafa mitranga satria nahoana misy fotoana ndraindray misy olona tena voakasika mihitsy Andriamanitra amin'iny olona iny fa androany ianao indray ny akasika amin'ny fon'Andriamanitra amen misy zavatra tsy hainao hoe ahoana ny mihevitra an'izany tsy ao anaty tena to dia diso ny kajinao ne possible ve zany tsy voahevitra akory fa ny herin'Andriamanitra ao anatinao miasa ao anatinao afaka manao mihoatra lavitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra inona zany no tokony atao tokony tsy hanana fanahina zany no amin'ny ho avy hoe ahoana ny ataoko anovan'izy efa tenena foana fa tsy olona manova olona fa Andriamanitra manova olona ka raha mahita olona manao fahadisoana ianao na hitanao hoe verindalana na fokasigara na maninona tsy anjarantsika no miteny hoe io lasa manondro ianao fa ny anjaranao dia tena hoe mivavaka sy tsy manana ininona fa tahaka ny nanovan'Andriamanitra anao mba hanovan'Andriamanitra ny sasany ihany koa
ndraindray mankontsika diso any tena mampalaelo ana mihitsy le raha vavim-piaramanompo aminay eo fa izy inge ohatra zao la ataony devolany andro anao ijereny raha vavim-piaramanompo aminao fa adininao hoe aikay raha mandoalika mivavaka ianao nisy olona nandoalika mivavaka ho anao koa donc e samy misy sainy tamin'ny anao mbola tsy nanana an' jesosy taizany toerana nisy ianao dia ianao ve netrehatra hoe ka za efa mivavaka tamin'iny fa dianina ako tamin'iny ianao ara tsy mahatsiaro an' jesosy zany akory fa nisy olona tany hoany zay tsy fantatrao nandoalika ho anao dia io ianao fa tonga eto amin'ny fanatrehana androany dia ohatr'izay koa reny olona hitantsika fa tsy fatapatatra eritreretinao reny io vadinao kaiky ianao zanakao io ndraindray tsika reny mpianakaviana na ray aman-dreny indray rehefa tsy hitantsika hoe tsy mandeha amin'ilay zavatra nieritreretintsika amin'ny fiainany zanakitsika dia ohatrany tena to dia kivy zany tsika dia vao maika iny ataony devolo tsy mandeha amin'ilay izy foana atonga anao kivikivy lava vao mai kivy plus kivy dia mira perte plus tuta rehetrarehetra dia ao foana satria ozy izy ny devoly hoe tia mahatonga ty olo ty tsy mifantoka tsara dia indraindray tsika tafiteny an'izany mihitsy hoe mahatonga na tsy mifantoka ane reto zanako reto hoe dia ozy ny devoly hoe raha ity mahatonga nito tsy mifantoka dia aleo fa posena foana ty zazy ty anao ny ataony dia andaonge andinika amin'izay tsika satria ny devoly ake tsy matory ianao matory fa izy tsy matory mandinika foana izy aizany amelezany ianao zay mahatonga na mitena hoe aza mieritreritra ny anao ratsy sainy zany mihitsy eo amin'ny fiainana fa karakterany devoly zany miandrikendry tohana aizany anasiako an'ity aizany amelezako an'ity dia ohatr'izay tsika nefa tsy tokony manao an'izany hoe enona dia ao an-trano ndraindray na mpivady rasy fa endrasako amin'izao ataoko an'izao nefa tena ray aminao dia lasa tsy mahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao tsy mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra ianao satria rava ozy izy ny ten'Andriamanitra ny fanjakana miaty an-trano amen ka mily tsika tena mitodika amin'izay zao taitra tsara mifo tsara dia rehefa tsy taitra tsara dia manasa tare tsara dia amin'izay vao maika taitra tsara amen misy angena izay zao efa mifo nefa mbola tsy tena mifo fa tapohy rano mangatsika kely dia amin'izay taitra tsara amen sika zany aza manany amin'ny ho avy zany ianao na inona mety vesatra eo amin'ny fiainanao mety tsy mety mivavaka miaraka aminao ny zanakao ohatra mety hoe mba misy fikasana tsara mba efa napetraka ao tao amin'ny fiainanao hoe za nanao an'ity na ry na zao aza manahy ianao fa zao atao fotsiny zay akasika amin'ny fon'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ozy izy vakitsika teo araka ny hery izay miasa atao anatintsika inona zany zatra tokony atao ahoana ny atonga zany herin'Andriamanitra zany hitombo atao anatiko dia natonga an'izany dia arakaraka ny fahataterahan'ny teniny ao anatintsika rehefa te atsapy ianao ny herin'Andriamanitra dia zao hiainy fotsiny hoe inona ny tenin'Andriamanitra dia inona ny nataoko mila zany ianao manao an'izay exercice zay raha ny teny Andriamanitra zao hoe nareo vehivavy maneke mivadinao aza discuteny zany fa tenin'Andriamanitra zany dia atao fotsiny fa ny fanaovanao an'izany na dia manaonao foana aza vadinao atonga n'Andriamanitra hiady ny adinao satria mitombo hery ianao rehefa voky ny tenin'Andriamanitra voky ny tenin'Andriamanitra ne tsy hoe ny eny tenin'Andriamanitra 50 androany tsy ratsy zany ampitombo 80 fa zao ny tena hijerevan'Andriamanitra anao hoe firy amin'ireny ny tanteraka tao anatinao firy amin'ireny ny tena nampiasainao ary firy amin'ireny ny tena nohaninao hitanao mahatonga ny hery nge ho atsika zao ho anay moa zany ho anay tony kelikely mahihy tony raha vao tsy misakafo ianao rehefa tonga ny fotoana re hoe eo zao misy ataoko hoe eto zao misy sakafo be dia be dia ijerijerentsika fotsiny ve iny dia hoe vokitsika vao maika aza manona zay mahatonga ny olona sasany indraindray rehefa mifadiana dia aleo mihitsy mitokana fa le mahenoheno fofokanina indraindray misy olona manao an'izany tsy important zany hoe izy koa zany zazara-panahy tsisy hidira fa rehefa mifadiana izy dia zay aloha ny hitany hoe mapety an'le anazy atonga an'le izy sateraka dia zay zany alohanao ataony dia ohatranao hoe mijerijery zany sakafo zany anao dia fijerevanao an'izany sy fahaizanao hoe ay ty anina ay ty zao ny fijerevanao zany tsy midika hoe mahavoky anao za zao avy mijerijery sakafo taty voky be mihitsy zany au contraire vao mahery anao te hinana raha vao mijery eo
fa inona ny antony mahavoky anao sy mampatanjaka anao ny fihinananao an'ilay izy arakaraky ny ninana raha mihinana kely ianao dia mihinana kely mbola tsy dia tena voky tsara fa rehefa tena mihinana ianao tena voky tena zao ndao amin'izay dia tongotra ndao amin'izay dia anao zao ndao mahazo hery tsara satria voky dia ohatray mihitsy ny tena Andriamanitra Jesosy Kristy mihitsy ny tena an'izany hoe any amin'ny Matthieu toko fahefatrany misy an'izany teny izany hoe tsy mofy ihany ny veloman'ny olona ozy izy fa ny teny izay aloko ny vavan'Andriamanitra hitanao rehefa voky teny ianao voky teny ampiarina dia tena renao mihitsy izany herin'Andriamanitra ao anatinao izany isika izany tokony manana an'izany foana isan'andro hoe inona ny teny ny enoana androany dia inona ny ampiarina androany satria manjary lasa vesatra teny be fotsiny ny ao anatinao dia indraindray ara rehefa tonga ilay toriteny dia ozy izy anao izay indray le sekoly tokantrano ny indraindray makamokamana izy tsy maintsy tenenina indray zao hoe ilay vehivavy maneke vadinareo le matola izy tenenina mbola tsy hainanao ilay izy ny teny fa tsy te hinambary tsony nefa nihinana vary foana izy hatramin'ny fahazaza natao koba natao inona kobam-bary inona dia hiteny ve ianao androany hoe za tsy hinambary tsony efa nihinana foana ok'izay mihitsiny teny aminao fa misy zatra tsy normal angeo raha vao ny olona manomboka amin'ny refusé ny tenin'Andriamanitra dia fa izay ny atao hoe olona tsy normal satria manomboka hosaozanina izy rehefa avy eo dia horeraka izy dia ikarapoka amin'izay dia enjera satria tsy manana force tsony fa ozy izy Jesosy hoe ny tenin'Andriamanitra koa tena mahavelona ny olona amen mila ianao mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe Jesosy inavy ny teny renesiko nefa tsy ampiariko ary ny tena loza raha dia indraindray mahatezitra izany zany zavatra efa tena mbola danger indray izany hoe tonga ny teny dia sorena be mihitsy ianao nefa teny amelona anao ilay izy mahavelona ny tenin'Andriamanitra mahavoky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 12:2 ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozan'ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana amin'ny marina teboka voalohany raha te akasika amin'ny fon'Andriamanitra ianao ary ao reto teboka manaraka reto voalohany dia izao hoe mila manavao ny saina ianao hiaina kokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay tian'Andriamanitra manomboka tiavo izay tian'Andriamanitra manomboka hovao le tianao be reny manomboka ajanona ohatra ny hoe ianao zao tia ohatra hoe jangajanga dia ajanona iny fahasoloana fiainana madio satria izay ny tian'Andriamanitra dia rehefa miaina arak'izay tian'Andriamanitra ianao dia manomboka maheno ny fahafenoan'Andriamanitra satria Andriamanitra isan'andro dia ameno antsika foana dia ameno antsika amin'ny fitiavana izy dia ameno antsika amin'ny heriny izy fa itsika indraindray miala amin'izay tanan'Andriamanitra izay dia lasa tsy feno ianao dia lasa banga dia izay ilay fanotoriako tamin'iny hoe reraky marita satria mila fanampiana foana dia se plaindre foana manino Maria tsy antsona Jesosy indray no omena tsiny tazominao ao nefa Jesosy tsy nitazona amin'ny Maria akory fa Maria nangetaheta eo an-tongotry ny tompo lasa jamba amin'ny fahitanao lasa tsy matakatra firy-tsony lasa manao zavatra nofo be fotsiny satria maninona tsy ampy ilay herin'Andriamanitra ao anatinao dia lasa mijery ianao hoe raha tsy manao an'ity tsy izao raha tsy miasa izany tsy midika aza miasa ianao akory fa raha tsy be lasa miverina mikajy ny tany indray ianao nefa ianao efa niditra tao amin'ilay 5+2 = 7 dia ny ambony 10,000 mofo 5 sy azan-drano 2 7 na voky olona tsy omby 10,000 nikajinao zany efa 2+5 = 5,000 dia hiverina indray ianao hoe tsy possible fa 7 ihany raha vao tsy ampy ny herin'Andriamanitra ao anatinao dia militsika izany tena mitady an'izay hoe anavao ny fomba fisainako mba anaovako an'izay tena tian'Andriamanitra inona ny tian'Andriamanitra atomboy hatrany amin'ny sainao hovay ny fomba fisainanao atomboy any amin'ny masonao hovay ny fomba fijerinao aza mijery ratsy foana fa mianara mba mijery zavatra tsara indray jerevo tsara dolo mpiara-mivavaka aminao fa ianao mahita mpiara-mivavaka aminao toy izy ianao hoe za mahita fa zao tsy mahita fa misy tandroka ianao nefa tsy mahita fa efa devoly ny hitanao fa tsy le olona ny olona tsy mahita an'izany
dia ny tena enjana eritreretinao fa ohatra izay daholo ny olona ao anatin'izay fisainanao satria enao mihitsy ny ohatr'izay ovay ny saina ovay ny maso ovay ny zavatra teneny ovay fo ovay daholo ny zavatra rehetrarehetra mba ahita n'izany tian'Andriamanitra zany Andriamanitra ozy izy teo te ameno anao izy isan'andro san'andro mangataza ny fahafenony zany fa rehefa mangetaetan'izany ianao dia mameno anao izy dia iny eriny ny afahanao miakatra amin'izay fisedrana sy zavatra rehetrarehetra fafiny devoly isan'andro ane misy zavatra fafiny devoly foana na amin'ny zanaka ao na amin'ny vadinao na manodidina anao fa raha vao tsy ampy herin'Andriamanitra ianao dia dobo ao anatin'izany zavatra zany dia iny ianao le hoe reraka kivy satria nahoana tsy nanana hery ianao ny divana tamin'ilay izy zao fiarahana amin'i Jesosy akory tsy fampanantenananao hoe malora tena zao dia zao fa tonga dia rava ny zavatra rehetra efa toriana foana efa atao amin'ny tsekoly hoe ny fisian'i Jesosy tanatin'ny sambo tsy nahafoana ny tafodrivotra akory fa nahafoana azy dia ny zanany ny antso azy vavaka amen donc zany ao anatin'ireny fisedrana mandalo ao amin'ny fiainantsika ireny dia mila tsika manovo hery aingana na mbola tsy ao anaty ady ary fa tsy hoe ny olona ona rehefa andeha hiady miaramila dia rehefa tonga mibala zay foa ahoana moa no mitody tazona nyity basy ity kitika izy indray ny tifiriny eo fa reny olona andeha hiady reny efa miteny anao fa efa hidinany ny kazeriny efa firiny reny rehefa hiomana andeha hiady dia ohatr'izany koa tsika tsy hiandro akory hanohatra ny zanakao vao hoe zay vao hivavaka satria nanohatra izy androany eo vao tifitra ve ianao vao hoe naninona fa mila mianatra miady tsara ianao dia raha ikanjo daholo ny godasy ny rehetrarehetra sy ny rajery sabe any aniny ireny apetaka daholo ireny rehefa isan'andro dia reny le atao hoe herin'Andriamanitra reny le atao hoe vavaka reny le atao hoe tenin'Andriamanitra dia rehefa mameno anao Andriamanitra dia misy zavatra be dia be mandalo ao amin'ny fiainanao dia tsy mahakasika anao ireny io zany tsy saika teniteny foana mihitsy hoe hery tsy herina inona mihitsy nkory ny ao anatiny hoe za tsy maintsy mandresy za tsy maintsy izao nefany kitehany devoly kely ohatra ny fotsiny to dia tezitra be jangenao le hoe resy fa tsy hoe nitifirina ny tsitondry koa vao mitey fotsiny vadinao ianao mangina fa maninona ny ampanginonao resy ianao izy rehefa manoro ny tokony ataonaoko dia ianao indray ny tezitra satria maninona tsy ampy hery ianao fa maninona zany ataonao an'izany foana tsy ampy hery ianao fa rehefa ampy hery ianao dia fenon'Andriamanitra ny hery ianao dia mikombona ho azy vavanao io dia ny olona mihitsy no misikotra hoe mba mitenena moranga tokony hiteny moa zany zao aza misezita kosa nefa amen raha ianao memefa manjary tena mananina be amen dia zay ny tiako tenenanao hoe eo amin'ny fiainana ilayntsika izany herin'Andriamanitra zany satria io hery io manampy anao hiatrika an'ireo fisedrana rehetrarehetra izay fanoherana rehetrarehetra hoentiny devoly fa raha vao tsy manana an'io hery io ianao dia resy ianao hery ny tenin'Andriamanitra manana vao ny saina faharoa mila mianatra mametraka amin'ny fahamarinany teny ao anatinao tena raha vao miteny ny tenin'Andriamanitra dia aza doifina fa tena hoe Jesosy marina ny teninao misy zavatra indraindray na zanakao aza miteny zavatra aminao dia zao aza toerina le izy rehefa hitanao hoe marina matetika mitranga eo amin'ny fiainanay mihitsy izany ary tena indraindray le izy tena mampitomany hoe fa maninona izany tsy mahatakatra an'izany fa izy indray mahita an'izany dia raisina fotsiny le izy rehefa ohatran'izay misy fotoana ianao eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra dia ahoana ty dia ozy izy ny zanakao izay tsy ampozinao hoe hatray manana an'io tsika ko maninona tsy atao io mingina aloha ina raha fitiavantsika an'Andriamanitra ve dia maninona tsy afontsika ao an'Andriamanitra zany tsapako be le nahazo any Zakaiosy ny olona nanompo an'Andriamanitra nahazo be dia be mieritreritra hoe ahazo izy niditra tao amin'ny fanompoana navoaka daholo izy namoaka azy efaiko daholo navoaka daholo le nafenina tany ambany gorody na le zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana averiko daholo le hitanareo le izy navoaka daholo satria nahoana fanena tamin'i Jesosy
fanena tamin'i Jesosy zany ny atao hoe miaina amin'ny fahamarinana. Misy zavatra nge hitanao mihitsy hoe ianao miteny hoe za ty ianao nefa ianao tsy tia diso ange ianao hoe aizy zany tena hoe fahamarinana ny tenin'Andriamanitra total zany. Misy tena zany tena hoe Jesosy ay ianao ny teny fa tsy mahita anao zay tsy marina. Ary hitako akay zany tsy nahita anao satria indraindray eo amin'ny teny ataoko eo amin'ny fihetsika ataoko raha milaza fa tia anao maninona ny tsy tia ny olona rehetra ohatra. Ianao mahafantatra ilay zavatra ataonao reny fa miaina amin'ny tsy fahamarinana indraindray. Ianao rehetra mahafantatra azy ary endry Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra tsy fantatry ny vadinao no anatin'ny sainao aloha. Tsy indraindray aloha fantany ihany fa aloha ataon'ilay hoe tsy fantany. Misy fotoana indraindray fa raha fantatra ilay izy dia tonga dia miaina amin'ny fahamarinana daholo ny olona dia lasa tsy fantatra intsony hoe aiza ny fitiavan'olona n'Andriamanitra. Fa eto mila porofonao zany hoe mianatra mametraka amin'ny fahamarinana ny teny ao anatinao. Hoe tiako kosa misy tenin'Andriamanitra fa maninona ity tsy iainako. Tena marina kosa rehefa marina dia marina. Tena nakasika amin'ny foko ilay izy malialina ny antso anay karakara amin'ny resaka an'ilay centre io moa zany. Dia misy para nefa zany eo amin'ilay plasy eo zany ohatra hoe vidinay hoe ty côté ty zany anay dia eto zany anaovana centre ny olona mikarakara an'izany zao mahafantatra an'izany hoe etsy andry pasteur dia eto ohatran'izao. Dia ny antso anay ny zanakay omaly alina mba te an-tany anareo aho izy izy an-tany anareo mivady tena ilainareo ve io tany eo akaiky io ilay anareo io. Dia za mihitsy moa tonga dia nitsatsaingoka ilainay anaovana ihanina dia anaovana dia inona ny tanjonareo izy izy ao anatin'ilay izy anaovanareo trano ilay izy dia ataonareo inona dia amin'izay zay eo akaiky eo dia to dia mandeha fotsiny zay dia makao amin'ny centre dia ana dia rehefa amin'ny alina dia mivoaka dia makao dia ozy izy mantsy anay hoe dada sineny jereo ozy izy fa tsy ampy ilay plasy eo nareo ke ozy izy efa omeny Jesosy fa maninona io raha mba omenan Jesosy. Tena teo amin'ny 5 minutes teo ngambizay vady tsy nahateny tsy midika akory hoe tsy tia an'Andriamanitra zahay fa hoe tena marina izany. Tena marina izany. Eo amin'Andriamanitra tsy hoe manantena ny andray foana fa inona koa mba omenao. Tena nakasika amin'ny foko ilay izy tena tsy natory izay vady tena tena niteneny izay zafady ozy izy tena mifona aminareo mivady fa mba hiresaka aminareo. Zay ozy izy mahita an'ilay izy fa ohatra ny tsy ampy. Ohatra misy zavatra tokony atao io na dia tsy haiko hoe fa maninona raha mba ameo io ozy izy. Nareo ke efa misy trano tsy mandeha tômôbila akory nareo ozy izy io akaiky io dia mifindra eo. Raha zay ozy izy ny tena intention anareo tena miangavy aho ozy izy avy-tsoro an'Andriamanitra io. Tiako tenenanao hoe aiza ny fahamarinana ny teny. Tsy hoe tonga dia hiteny anao tiako zaza tsy malala fomba. Raha vao niteny an'izay dia mbola kely izao tontolo izao. Fa tonga dia ny kohaka izay mivady hoe tena marina. Misaotra anao. Misaotra an'Andriamanitra na mifaindray fa tsy takatray ilay izy. Satria tsy hainay ny hoe calcul koa aiza ny aiza. Ilay izy zany omena foana rehefa ilaina ninona. Fa tamin'izay fotoan'izay aloha mba tsy takatra ilay izy. Dia eny dada fa zao tonga dia ndraso fa hiantson'ny responsable ozy izy ny papa rapitso dia tonga dia teny dia alefanay ilay izy io fa atao fa tsy maninona. Amen. Ekeo ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tenin'Andriamanitra rehefa misy teny tonga natao hoe marina kosa zany dia ekeo na dia ho faty antoka anao na inona dia ohatr'izay mihitsy. Maninona ianao raha mba mamela heloka. Maninona ianao raha mba mangina. Fa tsy hoe rehefa zao dia rehefa manamarina kely dia katika zao dia tsy akasika amin'ny fon'Andriamanitra ianao. Tsy akasika ianao raha vao izay. Fa ny zavatra tadiavintsika zao dia atonga an'Andriamanitra tena hoe voadona mihitsy ny fony. Tena hoe mahakasika an'izany fony izany. Amen. Mila mianatra tsika mametraka an'izany fahamarinana ny teny ao anaty izany hoe rehefa misy zavatra marina kosa teninao Jesosy dia marina izany. Diso roviana ianao vao mba hiaiko diso izany.
na mody tapenana amin'ny famezana rehefa tsy mety misy ohatrano mantsiny ao an-trano ao rehefa mandraindray rehefa hita hoe izy kosa tamin'ny nasa aloha mbola hivitanako gâteau kely data na hivitanako gâteau kely raha fotsy dia amin'izay io zany a melo avany gâteau andra fotsy anina aloha dia mindana fona aloha hoe misy zatra tsy nety teo ety kosa tena hitako hoe fa fahaizanao mitsotra amin'eo akaikinao ny ahaizanao hitsotra amin'Andriamanitra koa so tsika mantsy hiteny hoe any anaisy Jesosy aloha efa tena milamina no raha vao tsy milamina ny eto dia tsy milamina koa ny any izay tiako tenenanao mametraka tena hoe fahamarinan'Andriamanitra point manaraka dia zao hoe miaina amin'ny fiakofana marina zany fiakofana marina zany a feno eo tokantranonao zany fiakofana zany tsy hoe iantso andry body kely sy rialy retety very indray ianao dia hoe ka ilaina fiakofana dia atao tsony lioan'ny joda ny androany terapitro a body ahoana zany ianao izay ngema tonga le sarotra ry vadiny pastery satria le izy sy na mila miantso andry zareo ve zany vao tena iakohaka le ataondry zareo reny a tsy hoe miakohaka izy amin'ireny fa manampy anao izy a hifantoka hiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay le zatra ataony amen fa ny fiakofana marina dia fahamarinana mivoaka avy any anatinao miaina amin'ny fiakofana marina zany hoe voalohany indrindra manipy ny voninahitra ao rehetra aloha eo an-tongotry Jesosy ailozanao ny maha olona anao tena Jesosy a tsintsinina raha tsisy anao dia izay voninahitra tediavinao sy le ilainao reny tsy raisinao akory reny hitanareo le hoe ahenanao za tsy maintsy miaina fa izy tsy maintsy mitombo zany ny atao hoe fiakofana marina atsipy eny an-tongotry Jesosy daholo fa tsy hoe mody eo mason'olona voninahitra ho anao Jesosy nefany a ianao mahafantatra ao an-trano ao renao raha vao tsy sorana na ohatr'izany dia efa tonga dia sosotra be mihitsy za ve mba nanao pataonareo dia miaina amin'ny fiakofana marina manipy ny voninahitra eo amin'ny tongotr'Andriamanitra mba hakasika amin'ny fon'Andriamanitra ny tanjona hakasika amin'ny fon'Andriamanitra ny fiakofana marina dia tena mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra izy io ahiteny karazan'olona maromaro ahitantsika an'izany hoe izy ireo ny akohaka tena hoe tena nandonan'Andriamanitra zareo tsara jairo azo lazaina fa olona nanamaha izy azy teo amin'ny toerana nisy azy fa nampanginana izay voninahitra izay fa nandeha tongotra niala teny ambony soavaly nandeha ny toraka ny akohaka teny an-tongotry ny tompo hoe niala teny amin'ilay toerana nisy azy fa nitady an'i Jesosy lasa nandeha vavaka lasa nandeha nanetry tena nitady an'ny tompo satria mila an'Andriamanitra nahafantatra fa tsy mahavita tena fa mila an'Andriamanitra dia lasa nandeha nanaraka an'i Jesosy tany niala tany amin'ny toerana nisy azy tsy nampiantso fotsiny tsy niantso telefona misy manko ny afaka ihany fa alao telefona fa pastera zany mihitsy mila manetry tena atsoatsona allo pastera mety ao tanana amin'ny telefoninao kely ianao rehefa ny afaka makety amin'ny fanatrehana ihany afa indray raha hoe any Zambia ianao dia ahoana koa sary ahoana kosa iny indray eo any décalage indray iny raha ohatra ny zao hoe ny azo mba haiko hoe ohatra hoe any États-Unis ianao ohatra dia eo amin'ny 10 heures eo ohatra dia miafy ianao hoe efa tokony atory zao miray atao mifanatrehana io amin'ny ray maraina zao amin'ny 7 maraina any aminareo any ange zao amin'ny firy ety aminah efa hitanandry ataoko hitan'Andriamanitra mihitsy fa tena misy karazan-zavatra ohatr'izany mety hoe zavatra kely zany fa tena jere mahakasika an'Andriamanitra zany dia ireo ty jairo ty tamin'izany tena enjehana ireo olona aman'ireo manaraka an'i Jesosy fa nariza zavatra zany fa lasa nandeha ohatran'le olon-tsotra ry zaka io sy ry anina nanaraka nandeha tao aorianan'i Jesosy tao tsy naka rendez-vous dikan'izany indray tsy hoe aka rendez-vous tsy aka rendez-vous any pastera tsony ianao anao zany fa zavatra hafa mihitsy ny tiako tenenina eto hoe mba hakasika ny fon'Andriamanitra amen jero zao tena nampanginana izay izy dia tena pura be ilay fiakofany nampanaiky ny tao anatiny izy hoe resin'Andriamanitra dia tena resinao Jesosy fa tena tia manaraka anao fa na raha antsika dian'Andriamanitra io nge dia efa fiankofana marina io satria pika mihitsy ty tena hoe nentin'Andriamanitra
nentinao ny tenanao tena hoe ny akohaka taty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra taty satria ny teny ianao hoe tsy mahavita tena Jesosy fa mila anao. Ny tanjona dia tena hoe atonga an'Andriamanitra foana akasika azy foana. Dia teto Jairo ty dia tena nakasika amin'ny fon'Andriamanitra izy satria nisitranin'Andriamanitra ny zanany. Jesosy amin'ny fahalehibiaza mihitsy nandeha verin-dalana hoe andao fa tsy maintsy ao an-tranonao ary aho. Jairo nefa raha nandinika ianao tsy niteny izy hoe sange olona manam-pahefana fa ainga ianao ianao fa izy nanaraka fotsiny izay onjany teny. Misy fotoantsika ohatrany hoe fa maninona any tsy atao an'izao mihitsiny za tsy ohatran'izany ny fiakofana marina fa ny fiakofana marina manaraka ny bokiny eny fotsiny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra na inona atson'olona ianao na tsy atson'olona na viteny izy ianao dia manaraka eny fotsiny ianao hoe ndao lasa ony ary bypass indray zao raha riva ny intercession andraytsika zany. Amen. Ohatran'izay ilay izy dia ny tanjona Andriamanitra voakasika ozy izy fa rehefa misokatra ny fonao ka mety aminy tahaka ny fonjaza metehatra aminy jareo nge reny zaza reny miatehatra amin'ny ray aman-dreniny tena hoe voatsitany mamany dia mama tena nandinika mihitsy hoe ohatrany ahoana moa izany fonjaza. Ny zaza vao tsy mahita ny ray aman-dreniny dia tonga dia mitomany fa tsisy an'izany zaza embolana ka hoe napetraka ao nanolasy ianao nanao vakansy sady izy napetraka ao teo dia hoe tena tsy hitomany nonony aminao farafakely no isaky ny noana izy dia mahatsara anao fa ny za dia tsy azonao ilava tsy azonao ilozana zaza 3 volana zany ka aloha fa tena fondreniny resako eto dia ohatr'izay ilay izy dia mila ohatr'izay tsika hoe tena tsy mety raha misaraka aminao Andriamanitra tena tsy mety amiko izany miaina tsisy anao zany fa manina vao maraina dia efa mitady ianao atoandro dia efa mitady ianao na aiza indray ry Jesosy zao aiza zao ny na isekoly any nandroany efa any ary indray hono fotoana efa any tsy hoe ianao tia mandeha ny dikan'izany fa ianao te hiainao n'Andriamanitra ny dikan'izany. Amen. Dia faharoa ilay boka Matthieu 5:7 toy ny ten'Andriamanitra ary inona izy boka anankiray nanantona dia nikoaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy jereo tsara ilay fahendrena raha mety ianao raha zany pekoaka marina zany tsy mibaiko an'Andriamanitra tena aiza ihany firy-taona nanompoako anao zay ve mba manompo ihany dia inona ihany ny hitanay inona ny azonay fa ny pony tsisy hidirany raha mety ianao dia ny zavatra nitranga tonga dia napetrany aloha ny tanany zay izy vao niteny hoe mety zany hoe tonga dia nanasitrana aloha izay izy vao niteny hoe mety satria voakasika ny fony voakasika be ny fony dia tsy niteny firy zao ny tany nataonao na bokanao inona natonga anao boka io zao inona tsy nantany an'izay Jesosy fa vao niteny fotsiny le boka hoe raha mety ianao mba meteza manasitrana ny akohaka zay le fiakofana tsy teo ry body tamin'iny tsy teo ry zareo tiako tenenina zany misy zavatra ma tsy hafa mihitsy nyfandraisanao zany fiakofana zany rehefa eo ianao dia tena zange efa tena tsy azonareo mihitsy fa tsy nahitan'izy anitsy na pastera raha tsy hitako teo tamin'ny fiakofana teo tena dia indraindray za tsy tafiditra mihitsy fa namalakira be ihany vavatsara ianao vavaina tsara ateto ny akohaka le boka fa tsisy namalakira tsisy naninona teo ka teteninao hoe hovay ho amin'ny fomba famindra mba hatratra an'izany fankasitrahan'Andriamanitra zany aefa tonga dia ny akohaka tamin'ny le boka ozy izy dia niteny taminy hoe hitanareo fomba fiteny fomba fiainana miaraka amin'Andriamanitra raha mety ianao dia afaka manadio dia tonga dia ao anaty baiboly eo amin'ny 9:7 toy ny tenany hoe ary Jesosy naninitra ny tanany dia nanendry azy dia zay vao nanao hoe mety midiovy ianao dia nadio tamin'ny apokany niaraka tamin'izay zany hoe tonga dia ny fon'Andriamanitra ny voadona aloha fa tsy nampibebaka azy aloha Andriamanitra zay tiako tenenina hoe le tanany nandeha aloha satria efa voakasika mialoha ny foniny zany zao ny tanjona manaraka akasika ny fon'Andriamanitra. Amen. Nampanaiky ny tao anatiny ty boky ty ny akohaka teo anatrehan'i Jesosy ny angavy tena hoe nametraka an'i Jesosy teo amin'ny plasiny ny akohaka marina teo anatrehany dia jereo fa nahazo izay zavatra ny tedaviny ka ataovy miakohaka ny fonao fa
tena hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny misy zavatra tsy takatry ny saina ampanekeo fotsiny ny fonao amen manaraka le demoniaka ao marika toko 5 tena taitra be aho hoe ahoana koa ty marika toko 5 ny 5-7 ozy ny ten'Andriamanitra fa noho ny nahitan' Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka nekoaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mombo fa ninona kory zasainao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avindrindra ampianany aniko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy jereo tsara devoly mavita amin'ny teny hoe Andriamanitra avo indrindra ianao indraindray miady amin'Andriamanitra miady amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra tezitra amin'ny tenin'Andriamanitra teto nefa ny devoly nekoaka aika izany ny fanekentsika an'Andriamanitra ho lehibe eo amin'ny fiainantsika fekofana marina dia tonga dia afaka iziko izay valiny nekoaka tamin'Andriamanitra izy tena fa inona tonga ty ianao ampahory anay devoly io mekoaka io tsy mivavaka le demoniaka fa nekoaka dia afaka pekoaka marina dia makasika amin'ny fon'Andriamanitra satria fanomezan-danjan'Andriamanitra ho mahay ny zavatra rehetra eo amin'ny situation mafy mitranga eo fiainanao mivonahitra aloha Andriamanitra angatao Andriamanitra hoe aiza ny tokony aleha fa tsy hoe rehefa misy problema atsy ho ianina mekoaka any amin'ny anina ny dikan'izay fa rehefa misy problema tonga dia Jesosy eo fantatro fa Andriamanitra avo indrindra ianao mahafantatra ny zavatra rehetra ianao mekofa aloha eo amin'Andriamanitra meloha ny zavatra rehetra fa omeny taridalana ianao rehefa avy eo amen ataovy Andriamanitra ny ilainao fa tsy filan-javatra reny ange matoa atao reny zavatra reny teny avy amin'ny tompo reny Jesosy Kristy avy any Nazareta ny ilainao dia ina ary ny dikan'iny tsy hoe slogan atao amin'ny asa fanompoana indray fa misy dikany reny hoe tena marina ve fa tena Jesosy tokoa ny ilaiko farany ataovy mazaka ny tenin'Andriamanitra ianao ny tenin'Andriamanitra ny sabatra roa lela ozy izy ny tenin'Andriamanitra Matteo 5:10 ny 5:20 ka hatramin'ny 20 tozy ny tenin'Andriamanitra fa nanantona ihany raha vehivavy dia nekoaka teo anatrehany ka nanao hoe tompo vonjeo fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka mofon-jaza ka manipy azy amin'ny ambokely fa ora vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny ambokely aza dia mihinana izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao raha vehivavy lehibe ny finoana tonga avy aminao araka izay irinao dia sitrana raha vehivavy Jesosy tenany mihitsy nefa nyteny fa tsy afaka ary io vehivavy io dia nampitoviziny tamin'ny amboa satria tsy ao anaty misiony raha tsika angambany izany dia olona kosa ve dia ataonao amboa zay zavatra avorazana zay tsy azo atao an'izany teny aminao tsy sitrana le zaza raha zay fa zao zany tsy midika koa hoe ekeo daholo ohatra ve zay mananina anao fa mahay ty vehivavy ty hoe Jesosy io mekoaka eto anatrehany fa raisiko daholo izay teniteneny zao ny zay ambony za manana lika kely zay ao an-trano dia rehefa mihinana goûter le zanako dia latsaka le izy dia tonga dia hoaniny hitanareo ny olona mandray teny tonga dia mahita fatakarana be ny olona mandray teny ny atao hoe mekoaka amin'ny tenin'Andriamanitra teto ty vehivavy ty ozy izy ny tenin'Andriamanitra nekoaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo ny olona pekoaka olona tsy mba tezitra amin'ny tenin'Andriamanitra zany aza toerina ny tenin'Andriamanitra na manindro na ary fa rehefa tokony bebahana dia bebahana fotsiny rehefa tokony iona tsy bebahana aza fa henonao dia ifonay amin'Andriamanitra foana fa ho teneniko anao ny antony rehefa avy eo satria tenin'Andriamanitra ndraisahana mekoaka amin'ny tenin'Andriamanitra raha vao misy olona miteny anao tenin'Andriamanitra dia aza bezesy tenao hoe fa rehefa tenin'Andriamanitra izay dia raiso foana izay satria tenin'Andriamanitra teto tsisy hidiran'ny fanasitranana le amboa fanompana ny fetitreritako an'izany kanefa le fandraisana n'le fanompana nanina sitrana n'le zaza satria nisy toe-pony ekoaka tao ambadika le izy jereo tsara sokafy tsara masom-panahinao hoe Jesosy ohatry ny ahoana ny fiarahako aminao teto tsy olona no ny teny fa Jesosy mihitsy no ny teny tamin'ity vehivavy ity fa tahaky ny ambokely izy nefa dia zao tsy tezitra tamin'ny teny le vehivavy ianao koa tena
ianao Jesosy moa zany dia Jesosy fa le teninao koa tena tsy tiako mihitsy. Jesosy fotsiny io aloha dia ampy anao zay. Satria tenin'Andriamanitra ny resahana dia ataovy ampy anao zay. Amen. Asa tezitra zany ianao hoe ka satria zany tsy nangena ataony amboa anaty baiboly tsy izay zany. Jesosy le miteny aloha. Maika fa efa voasoratra anaty baiboly ny tenenana anao. Aza miady amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Aza toerina ny teny rehetra izay tonga eo am-pelantananao indrindra fa tenin'Andriamanitra. Fa tonga dia iaino. Vao miteny izy hoe ianao ty tena mpandainga velona mihitsy dia tsy hoe tezitra akory ianao. Jesosy tena eny marina ihany moa zany e. Tena marina zany satria zary manao an'izany. Fa ny teny raisina ihany ny manovanao fa izay teny tsy raisinao tsisy fiantraikany any aminao. Dia ianao ve mahalala hoe iny teny iny nefa nendrasan'Andriamanitra hoe kenao. Ny teneniko hoe mandiny tena tsara. Amen. Aza toerina ny tenin'Andriamanitra na manindrona aza. Na manitsy satria tenin'Andriamanitra ndraisahana. Ekeo ny teny hiasa ahatonga anao afaka. Raha misy tenin'Andriamanitra tonga eny efa tsy ekenao dia manao sonia ianao fa tsy hiala amin'iny toetra iny. Any le fandriky ny devoly ao anatin'ilay izy. Azoko mihitsy ny ange. Jereo ty vehivavy lazaina fa tahaka ny amboa kely ty. Azonao ve zany? Ianao olona zao mila fentrany manina raha miteny fotsiny tsy afaka aloha androany. Fa le fiankofana teo amin'ny teny na dia maratra azy. Na tonga le vehivavy sitrana nandray ny vokany na dia tsy tokony esana. Tsika nge tsy tokony. Raha ny zavatra toantsika na ny zavatra saintsika na ny zavatra tenentsika nge tsy mety. Ianao ve tsy mahatsapa an'izany? Misy fotoana ianao mandinika an'izany hoe Jesosy hoe manahoana moa noho izaho. Nefa ny zara nge Jesosy indraindray tena hitako mihitsy hoe tena tsy ao e. Fa izao raisy fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Aza tezitra zany na manohatra an' Jesosy satria tenin'Andriamanitra ny resahana. Asa mino fa mbola betsaka ny olona tazako eto namonjy tany amin'ny rokizay tany. Eny ambony amin'ny olona feno milaza ny mpanompon'Andriamanitra fa mivadika io manafim-bola. Tsy haiko hoe fa fambaraka manahoana loatra izany. Aza aloha tamin'izany tena hoe za tsy vavaka tsono. Dia hoy izy tsy maninona ary. Rokisiko aloha tsy hidinana tsy handeha ary ianao. Tena ahoana ihany ary izy ty fa ty fanarahadian'Andriamanitra ty zany sady fanalana baraka tsy haiko izy fa fanahy masina no minday beba fotsiny raha nataonao ilay izy. Fa maninona mihitsy nefa raha tenin'Andriamanitra toy rehefa tsy zany dradradrainao eny io tena resy io tsy atao hoe ohatra. Tsy haiko hoe mino fa misy olona teto mahatsaro an'izany mihitsy mbola nandeha tao. Za aloha dia tena teneniko anareo mihitsy fa Jesosy na mangiava manafim-bola ny vadiko. Tena sa retsiko amin'izany ilay akaiky. Dia hiteny aminao fa mihoatra no fitenenana amboa zany. Ny amboa zany ianao sy zanga amboa. Tsara olona be tiako. Fa ianao ny alaina baraka ao masina nefa ianao mba mitory teny ihany. Aika izany ianao zany. Tsy haiko hoe be dia be ny zavatra tonga ao anatin'ny sainao. Hoe fa inona loatra. Za moa zany tena namaly ihany hoe. Na miala tsiny aminareo ary namaly ah. Fa maninona raha ny tenin'Andriamanitra nitoriana fa tsy zany. Zany angany tsy haiko izy. Jesosy koa mahitana ato anatiko fa za koa tsy tahiteny izany fa tsy fantatro. Za nefa tsy afaka efa voateniko iny aloha dia zay. Fa ny zavatra tiako teneninanao fotsiny ozy izy raha ohatra ka tena nataonao ilay izy tana mibebaka. Fa rehefa tsy nataonao ilay izy dia misoran'Andriamanitra fotsiny dia zay izany. Ohatran'izany fa ianao ve izany tena olona tsisy fotony mihitsy ny alainao baraka ery amin'ny mason'olona ery. Za tsy hivavaka tsono fa oka izay fa hafa baraka. Dia hoy izy eny raha izay fantatra fa mety tsy maninona rokisiko ny tsy hidina raha tsy handeha renao. Ohatraohatran'izany. Tonga ny azoma tsy maintsy nandeha ihany. Hoay sara ianao hoe ahoana izy dadia izay tena nafinaritra mihitsy re hoay zelahy. Eo aminazy ihany. Eo amin'ny Jesosy ihany. Dia aika ilay izy nentinao hoe hiainanao amin'ny fahamarinana tsisy takona izay tsy hisy eo. Fa ny fahendrena mibebaka fotsiny rehefa tratra. Amen. Faharoa indray Petera tena tsy nanao. Petera tokony tsy nanohatra izy rehefa niteny Jesosy.
ozy izy jesosy tamin'ny petera ianao io ozy izy anda ozy izy rehefa isy raha tsisy akoho maneno intelo mba mipetraha ianao amin'ny toeran'ny petera tamin'ny fotoana ny tenenan'i jesosy. Petera tena tsy neritreritra izy ny andahan'i jesosy izany. Zay na tonga azy ny teny petera nge tena tian'i jesosy e. Zay na tonga petera ny teny hoe non tsy ianao an'izany aho ozy izy tsisy an'izany mihitsy na ahoana Jesosy nefa ny eo miteny fa andaha ianao. Petera mahafantatra ny any anatiny fa tsy anao izy. So ihany petera fa tsy ny teny hoe mpaminany sandoka ianao fa nandaha fotsiny izy aloha. Fa zao le fandava amin'ny petera tsy midika hoe sy le famarinany tamin'ny petera iny tsy marina izay voalazan'Andriamanitra. Fa naninona raha nekena fotsiny hoe nikohaka tamin'iny teny iny dia nekena hoe Andriamanitra Jesosy inona ary ny tokony ataoko e. Zao aloha le izy tsy takatry ny saiko. Ianao nefa mananatra anahy. Ianao nefa lehibeako. Ianao nefa ny Andriamanitrako. Dia ianao mihitsy no miteny aminahy fa hanohatra anao afaka raha tsisy akoho maneno intelo. Inona ny tokony ataoko fa tsy atao ratoko izany aloha zao. Fa zao ameo fahendrena ary aho. Na tonga dia hifonako ilay izy raha mbola tsy ataoko ary. Jereo fa nataon'ilay izy vonga izy. Lasa karavasiana teny ambony teny koa vao afaka ilay izy. Nefa tokony hafa ny toe-tantara. Petera ianao mahafantatra fa tsy nandahan'i Jesosy, tsy andaha izy tamin'ny fotoana iny. Fa Jesosy efa mahafantatra ny ho avy ny tena ampy amin'ny petera hoe votao dezao fibebahana dia libre ianao tsy manao an'iny. Taiko raha azonao ny tiako tenena. Fiakofana marina. Tsisy teny laviny izany na marina na diso. Rehefa miteny ianao ny teny hoe ianao mpangalatra mety tsy nangalatra ianao fa mandiny tena. Mety mangalatra fotoana io, mety mangalatra iny io, mety mangatsay. Fa toa dia hifinay fotsiny. Izany ny atao hoe fahendrena. Fa tsy hoe za aloha tena tsy zakako mihitsy e. Za kosa ve dia nitenenina ohatra an'izao. Iny zao tena tsy zakako. Zay tsy tiako amin'ireo fiangonana nitsy eo ambony eo. Ny micro moa ray ihany. Raha tsy izany mba nanangan-tanana nandray fitenenana. Rehefa tonga ny teny, asa mba mihevitra anao hoendry izany. Rehefa ry no miteny dia raisiko, rehefa tsy no miteny dia raisiko, rehefa ry. Fa rehefa tonga ny teny na eny mba zaza madinika ary ozy ny baiboly, raiso izany teny izany fa mahasoa anao. Amen. Izany atao hoe fiakofana marina, miakohaka eo amin'ny teny, tena resy ny teny. Hoe tena tratra, tena voa. Zaho hono Jesosy ny teny fa andahazo hono afaka inona reny ataoko amin'izany. Tena aleo izany dia anao mission any ananina mihitsy dia amin'izay tsisy an'izay ka. Tsy haiko hoe azonao ve izany tena hoe fiakofana izany. Satria Andriamanitra no miteny. Dia jereo fa ny fahamarinana izay eritreretinao iainanao androany tsy hanafoana ny tenin'Andriamanitra mihitsy akory na ahoana fa ny fahendrena manaiky mora fotsiny. Tsy takatry ny saiko ilay izy Jesosy. Tsy fantatro. Andahanao ve afaka tena raha tsisy akoho maneno intelo tsy haiko. Fa tia fotsiny ary ahy e. Tario afona. Aleo dia vifonako aloha. Zay vao azoko asa raha tadidinareo pastera ny teny an'izay. Ianao vao mieritreritra anao ratsy aho zay fa namelanao. Tio izay ianao koa izany dia aza manao haingo teny rangaha rehefa eny ambony eny. Aiza koa ianao dia tonga dia tsy nanao fahadisoana ny olona dia zay mihitsy aho izy. Za efa namelameloa. Rehefa nandinika ny tantara amin'ny petera izay kay ilay azo atao. Le mbola tsy natao dia efa hifonana. Mbola tsy nitranga dia efa hifonana ilay izy. Satria Jesosy miteny. Nangalatra fotoana kely ahy iny izao fa hitsangantsika andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Firy ny voatata ao anatin'ny famanginy teny androany maraina. Raisy ireny teny ireny dia ho hitanao ny tokantranonao. Fa tokantrano misy fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Avaozy ny saina ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo aza aingana sy ho mora mijery zavatra ratsy. Mianatra mijery zavatra tsara. Mianatra mijery kalitean'olona. Le faharoa teo ina le kale faharoa. Mianatra mijoro amin'ny zavatra tenenina marina. Ary le fahatelo somary naharitraritra be teo mihitsy momba ny fiankofana marina dia ny atonga antsika tena hoe mpiankohaka marina amin'Andriamanitra. Manaja an'Andriamanitra, tsy mibaiko an'Andriamanitra, tsy manery an'Andriamanitra. Na tsy takatry ny sainao dia efa hifonana sady. Voarainao ve izany lesona izany?
fa tonga le teny aza be kesikily aby fa dana to dia mifona fa anaty fonona pitsen'Andriamanitra hoe tiany le teneniko ifonanao zany mbola tsy mitranga ny erreur ataon'ny olona ianao efa mamela zay mbola izy teo mama renareo izy teo mpanafim-bola dia zany akory paster retsy koa ny mafy be zany mafy be zany fa zao nefa na mafy ary zany dia sady mandintena mbola mandroso tonga ny soma mbola tonga eo amin'ilay fotoana ohatry ny te hamerina ny tompo hoe sao dia mba hamboarina le programma dia mba tonga foana fa tsy haiko haiko le izy haiko ao fontanao dia asio fisaoran'Andriamanitra fa nanome tenin'ny tompo namangy Andriamanitra mety tsy ho takatry ny sainao fa efa mamangy ny tokantranonao izy amin'ny alalan'ilay teny miditra ao anatinao mamola vola mandresy ny tsizy rehetra ao anatinao zany teny fahamarinana zany mety marary misy zavatra marary be deaibe zao voalaza teo satria eo amin'ny nofo le izy ohatry ny tsy zaka le nofo mihitsy ny tian'Andriamanitra ioaranao natao ho tokantrano sambatra ny tokantrano satria tokantrano avy amin'Andriamanitra hoeto anatrehan'Andriamanitra ny sainao tsy ho aingana misaina zavatra ratsy tsy ho aingana mijery zavatra ratsy ohatrany hoe misy zavatra mitranga dia ohatran'le côté ratsy foana ny tany sainao sy ankalazainao androany maraina no nasitrana ny tompo anao amin'ny alalan'izany teny any ambava mpanompon'izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta mankatao amin'Andriamanitra mba ho ampiny ianao hijoro eo amin'le hoe mijoro marina amin'ny zavatra tenenina amin'ny zavatra hifanarahana amin'ny zavatra hifanekena miverena eo amin'Andriamanitra dia mianara mife ny vavanao tadio fa na mampandroso ny zavatra tenenao an-trano na hampiemitra na hamelombelona na handratra na hamono na hitondra fiainana hoeto anatrehan'Andriamanitra fa anisany hitondra amerina n'le famelombelomana fahasambarana sy fiadanana ao atokantranonao ny fanomezanao ny vavanao ananan' Jesosy fahefana hoeto anatrehan'Andriamanitra ny fiankofanao olay karazan'olona tena miankina aminy ianao amin'ny zavatra rehetra miantehatra aminy ianao tonga foana ianao mitady azy ianao mila azy ianao mampatsiaro Andriamanitra mizavatra mila verina amin'ny lony mihitsy ao anatin'ny fifandraisantsika aminy ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny fitarianao anay sy ny fitondranao anay ho eo anatrehanao amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana misaotra ny amin'ny sekoly maraina ianaranay ny fenitry ny fijoroana norma ny fijoroana eo anatrehanao mba ho isan'ny tokantrano mahakasika amin'ny fonao amin'izay rehetra ataonay amin'ny zavatra saintsainay amin'ny zavatra tenenay dia mba voakasika ianao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ho antsiraray avy mifampivavaka izay mba ho tokantrano mba ho mpenakavy hanao zavatra hisaina zavatra hiteny zavatra ahakasika amin'ny fonao tahaka n'le fanoharana nomenao hoe Cornelius Gentilis na ahakasika anao ny fony sy tamin'ny zavatra izay nataony dia naniraka famonjena ianao naniraka mpanompo ianao hitondra anao Jesosy ampafantatra ny Cornelius izay tokony ho azony sy izay tokony ho raisiny saotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tokantrano mahakasika ny fon'Andriamanitra ny tokantranonao tokantrano tsara mandroso any amin'ny tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy tokantrano manaja an'Andriamanitra tsy mibaiko an'Andriamanitra tsy manery an'Andriamanitra tokantrano mifampiaino tokantrano velona ho an'Andriamanitra tokantrano tsy hoe mandray fotsiny ihany fa tokantrano afaka manome ihany koa tokantrano sitrana tokantrano atsangana tokantrano misy ny fiadanan'i Jesosy tokantrano manao ny sitrapon'Andriamanitra tokantrano mandresy tsy mba resy zany ary tokantrano vonona hitsena iaona amin'ny tompo rehefa hiverina eny amin'ny rahamanlanitra ny mpanjaka sy tompony tompo mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tononoko eo fiainao ny fiadanana ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta le korotandrotana kely be deaibe reny ho alamin'ny tompo amin'izay tafaverina ianao amin'le fahamarinana ity nijoroanao ho ataon'Andriamanitra mandeha izay tokony handeha ao ho am'rain'Andriamanitra sy ho tsotsoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria rehefa ankasitrahana ianao satria mahakasika amin'ny fony dia izy no mijoro miadiniadinao milamina eo amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika hipetraka manao fanatitra vetivetsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany alleloia tenenao akaikinao tokantrano tsara ny tokantranonao hoe mandroso any amin'ny tanteraka hoe amen dia hitahantsika mandrakariva ny tompo ao anatin'ny fankatoavantsika izay lazain'Andriamanitra ataovy azoany ka voarainao ny teny dia nataonao ny teny dia zay mahatonga ny mpanompo Andriamanitra ny teny teo hoe raiso aza toerina ataovy fotsiny
raiso aza toerina ataovy fotsiny aza saintsainy elona be aza idikevitra kory aza tena raiso ataovy raiso ataovy raiso ataovy fa rehefa ho tonga le fiadanana dia itsika ianao hoe soa fanandre ary soa fanankatòa dia hitahanao ny tompo aminaran'i Jesosy a tsofirano akaikinao ny tokantranonao io hoe a feno voninahitra io hoe kalma fotsiny ianao hoe a fa tsy jaly eo zany ianao satria ao Jesosy hoe ny mampijaly ianao io hoe a toetra hoe fa tsy zavatra mitranga dia sitrana ianao hoe a amin'ny alalan'ny teny dia voatahiry izay fahasalaman'izay hoe dia mpanasitrana amin'ny manodidina koa ianao hoe mpitondra fifaliana ianao hoe mpitondra fiadanana ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsangana dia zaroanao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao ary fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao anareo a amen.